Mampalahelo ny trangatahaka ireny ary anetanana ihany koa ny mpitondra fiarakodia mba hitandrina rehefa eo ampamilina izay fiarakodia izay. Fa raha ny tontolo sosialy kosa indray dia nanatanteraka ny hetsika ara-tsosialy sady hetsika fanabeazana no fampahafantarana ny antsoina hoe épargne teny amin'ny EPP ampita tafika vaovao zareo teo anivon'ny caisse d'épargne de Madagascar. Tohanan'ny fondation allemande des caisses d'épargne moa ity hetsika ity. Nanangona ny vaovao Claude Rasolution eo amin'ny sara Mamra Samuel. Mpianatra 200 eo anivon'ny EPP ampita tafika vaovao no nahazo fanomezana samihafa avy amin'ny caisse d'épargne de Madagascar sy ny fondation allemande des caisses d'épargne ny tolakandro teo. Nisy ny fanolorana kit scolaire sy ny livret caisse d'épargne miaraka amin'ny goûter kely ho an'ireo mpianatra rehetra. Ity hetsika ity dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny antsoina hoe éducation à l'épargne. Le hetsika moa zany dia campagne scolaire entina anabeazana ny ankizy, zany hoe éducation à l'épargne zany no atao aty amina école publique izay misy le tanjona zany. Dia misy moa zany ny animation sur place natao caisse d'épargne sy ny fanetanana an'ireo ankizy ireo sy fampianarana indrindrandrindra amin'ny resaka hoe ahoana zany miaro zany ankizy inona tokony atao rehefa manana vola dia manao fiarahametana kely sy filalaovana kely zany dia ankizy miaraka aminay ao amin'ny caisse d'épargne. Fitaizana ny ankizy mpianatra izay heverina fa hitondra fampandrosoana ny hetsika tahaka izao raha ny voalazan'ny Taleny Sekoly. Ny hetsika izay nataon'ny caisse d'épargne miaraka amin'ny fondation Sparkassi zany dia tena nahafa-po sy nahafinaritra ary mahaverim-panantenana fa anisan'ny fitaizana lehibe ho an'ny zanaka rehetra, tsy ho anay ho an'ny zanaka eto amin'ny EPP ihany fa ho an'ny firenena manontolo mihitsy hitondra fampandrosoana sy fahaizana mandamina ny fiainana ary mitsinjona ny hoavy ny zanaka rehetra zany indrindra zanaka malagasy. Ka dia isaorana be lehibe azy zany toko fa zava-dehibe ary tena sarobidy tokoa satria fitsonjovana ilay taranaka izay andimby ho tompon'ity firenentsika ity. Ireo mpanabe eto anivon'ny EPP ity raha ny fantatra dia samy nanokatra épargne retraite ihany koa mba hitsonjovana ny vanim-potoana ny fisotrondrononiny. Mikasika ny fanomanana ny fanadinana ho an'ireto mpianatra eto amin'ny EPP ampita tafika vaovao ity dia fantatra fa efa vita avokoa ny fandaharam-pianarana ary miomana amin'ny fanadinana andrana na ny examen blanc ireo ankizy mpianatra izay anala CEPE.